Ny antoko fiombonam-ben'ny be miray malagasy na ny FBM dia nanao fanambarana omaly ity antoko ity moa dia miantso ny fandraisana andraikitry ny mpitsara rehetra manerana ny nosy taorian'ny famoahan'ny fitsarana manokana amsahana ny fifidianana ny lisitra ireo kandida misy 120 andray anjara amin'ny fifidianana izay tanterahana 4 ny volana jolay ho avy izao. Vola Ravoafy sy Tsirako Darsan. Latsaka anaty olana lalina amin'ny firenena. Misy mibangy eto amin'ny firenena taoriana moan'ny CES ny anaran'ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny fiombonam-ben'ny be miray malagasy na FBM. Manoloana ireo dia miantso ny tokony hijoroan'ny mpitsara hametraka lalàna fototra ny FBM. Tsy mangataka amin'ny fandravana akory zay le rafitry ny teteza mitanisa teo aloha fa izy ny rava ho azy. Rava ho azy satria nivoaka ny didy fitsarana ny cour électoral spécial. Dia inona lay gouvernement rava satria ministra maromaro ao aminy no afakasa amin'ny maha-ministra azy. Efa nisy ministra teo aloha zay tsy voasolo, mbola niampy an'ireo vaovao reo ndray zany afakasa nanomboka tamin'ny teny hoe afakasa amin'ny maha-ministra azy. Tsy mety intsony io gouvernement io, tsy izy intsony rava ny gouvernement. Ary ny filohan'ny teteza mita amin'ny fanatanterahany didy fitsarana zay tsy maintsy ho tanterahany. Sitrapony no nilatsaka hofidiana dia rehefa lany izy fa isan'ny mpilatsaka hofidiana hifaninana eo dia tsy maintsy tanterahany io dia miala izy amin'ny 4 Mey. Fa tsy izy ny andamina ny fandimbiasa anazy. Tsy azony atao zany satria fitsabahana sahady amin'ny raharam-pifidianana. Nandroso osikevitra ny tokony andraisan'ny sindika mpitsara fepetra mikasika amin'ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana manokana amsahana amin'ny fifidianana na CES ihany koa ny FBM. Ny CES tsy diavakevitra fa be loatra ny tenin'ny olona zay efa enina hatrany amin'ny iraisam-pirenena. Mangataka ny anoloana n'ireo mpikambana ao. Esorina aloha zay vo azo solonany anefa zany fanoloanan'ireo zany tsy nivava amin'ny teny ary tsy fahefan'ny tsirairay isika amin'ny teny zao fa fahefan'ny mpitsara fa izy no ny fiden'ireo no natongavan'ireo tao ka dia anjara ny manao zay lalana amin'ny fanesorana an'ireo sy ny lalana ihany koa hanendrenina ny vaovao andimben'ireo. Nivoatra indrindra ireo nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanogazety izay nataon'ny fiombonam-ben'ny be miray malagasy na FBM izay notanterahana teny Ambatonakanga omaly.